tena mitoratra amin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fizarana. Sotranao izay sy amin'ny fahasoavanao izay anananay mandray ny fahafelona, ny famonjenanay, ny famelana an'ilay. Sotranao Jesosy nanekenao tondranotanay, mampiavakanay amin'Andriamanitra ananay, manolotranay ny famelan-kelika sy ny fiainana mandrazay. Torina aminay sy ambaranay vakiny manakariva, manesaka amin'izay izay natolotrao izany, nataonao izany. Mangataka aminao izay, ataovy tambalasa mamponay izany amin'ny fonay sy ny firaisan-tenanay aminao. Azahoanay Jesosy mahatra amin'ny fony izany sy manompo anao amin'ny fifaliana. Ary toky hatramin'ny farany, azahoanay samponahitra ny fiainana. Tahananao Jesosy ny sampy tany-maty, na miakatra amin'ny lanitra, ary velona mandrakizay ao amin'ny voninahitra. Tinena aminanay Jesosy anarany tenanao izao ary ny anarany Jesosy tonay. Amen. Ny tenandriamanitra izay anjarantsika iarahantsika mahita ao Matiko 1:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Filazantsara ka Matiko 1:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Toy izao ny varam-potoana amin'ny anaran'i Jesosy. Arahana nataiky an'i Jerusalema izy tonga tao Betfage any tendrombohitra Oliva. Dia naniraka mpianatra amin'azy Jesosy ka nanotany hoe mankanesa amin'ny vohitra tamin'ny Faraona. Miaraka amin'izay dia hita moriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vao izy dia eto aty amiko. Raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raha analan'ny azy. Ary avela mipetaka miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba tanteraka izay nampilazaina amin'any hoe vao amin'izona zanakavavy. Io no mpazakanao avy ianao. Alefa fanahy sady mitaingina boriky dia zanaka ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanaraka izay nandehan'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary natao teo ambony lambany. Ary Jesosy dia mitaingina azy. Ary ny ankabeazany vahoaka dia nameritra lamba teny an-dalana. Ary misy sasany manapa-karazan-kazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary vahoaka izay miaino azy sy izay manaraka azy dia niantso hoe ho aminareo aliny fahasoavana sy ny fiadanana izay avangana manitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha diny antsoina hoe sakampifiry sika androany. Na ny sakampifia arak'izay alahady ny ratsakazo. Izy mitondra ratsakazo tsika. Zaho ny andalana nakatia dia rava fiangonana raha vavy katolika dia ny olona mivoaka avao nankalaza alahady ny sakampifia zareo. Sika tsy mitondra ratsakazo fa ny hira izay noresintsika tamin'ny tiandro amboany ity dia mampiseho fa mankalaza izany koa isika. Oro-tany rehetra avela izao idera ny tompo manafitra anao. Dia raiky nangatava tompo ny asoavanao. Jesosy mazaka malaza dia mampiseho amintsika fa ao anatin'izany fiombiana zany
mendrika ivelany azy zany. Herinandro mialohan'ny atongava amin'ny pasika izany. Ny sapandrofia moa dia fotoana zay atsiarovatsika ny diran'i Jesosy ao Jerosalema. Dia raha toizatsika ny valim-teny amin'ny Matteo faraky amby roapolo ity, dia hoy ny olona ao Jerosalema, iza moa izao? Iza moa izao? Satria niompy ny olona nahazy eny alohan'i Jesosy mikendry ny amona an' Jesosy. Ary dia lazain'izy ireo manana mivoaka avy amin'ny finedrina fa izay manaiky fa Jesosy no Messia, Jesosy no Kristy, dia havoaka hiara ny sinagoga. Eksikomio havoaka hiara ny sinagoga izy. Dia misy tokoa ny olona zay dia nahita sy nandray aza izay nampianarin'i Jesosy sy nataon'i Jesosy. Fa fotoana kely tao alohan'izao, araka izay vakitsika teo mijaona teo, dia nanangana ny Lazarosy tany maty Jesosy. Ary vokatry izany fananganana ny Lazarosy tany maty izany, maro ny olona nian-tany ka nanaraka an'i Jesosy. Hoy ny olona tsy faty sy mamonjy, hitanareo fa tsy mahefa na inona koa ianareo fa jereo mivoaka mihoatra manaraka azy. Jesosy na dia mandeha mianatra sy miditra amin'ny Jerosalema azy, io na zanaka vavy izy io, iza zao? Dia zao ny valiteny izay nataon'ireo. Jesosy mpaminany avy amin'ny Nazareta ny Galilea. Nahafantatra an'i Jesosy ho ilay mpaminany izy. Ary ny mpaminany dia tsy mijanona fosiny ihany no tany Nazareta, tsy mijanona fosiny ihany tany Galilea, fa niakatra sy niditra akany Jerosalema izy. Dia nilaza ny Fariseo taminy, mianao eto amin'ny toerana ity fa Herôda hamonanao. Ny navalin'i Jesosy amin'izy ireo, tsy misy mpaminany, tsy misy mpaminany. Izay maty zany maty io ivelan'i Jesosy, fa tsy maintsy mandeha an'i Jerosalema izy.
zanaka vavy Jesosy. Moa ve vonina tsy nazy vonina fa izy fa tsy misy afa-tsizy tsy misy afa-rasana fa Jesosy io no nohaniny amonjy tsika rehefa tsy mandray azy olona rehefa tsy mety hiditra amin'ny fanjakany Jesosy ny olona dia misy olo-kafa izay misosososoka eo tianzaka tiatsika hoe usurpateur tsy ilay tena izy fa te hisaka ho mpanjaka ho tompo-pahefana na kokoa zona misy hoe antikristy rehefa tsy Jesosy ilay mpanjaka ny ran'Andriamanitra tonga ho an'izao Jerusalema tonga ho an'izao tontolo izao rehefa tsy izy no tsenainy rehefa tsy izy no raisiny satria lanjako ny fiainana dia misy olo misosososoka maka ny toerana ao dia ireo mpisaotra izay zay tsy miteraka velively famonjeny sy atserovana nazabona ny manahana noskemotra Sinay ary fito volana aorinan'izay niandro Tabernakely eo no fetitra nay telo lehibe hiakaran'ny sisiny Jerusalema aorina moa dia mbola niandro reo fa ireo ny fitotelo lehibe ary amin'izany fotoana hiakarana ny Tabernakely izany no hitan'ny olona izay mitsozotra makany manao karavana no fiteny nihira hoe Hosana Hosana ny heviny moa hitatsika ao amin'ny fotra masina ihany hoana ny heviny vonjeo zay rehefa manao Hosana zany sika dia miandrana famonjena miandrana famonjena arakitaky izany tokoa no ampilian'ny Jesosy ilay mpanjaka iraka Andriamanitra ho ao Jerusalema andeha ho ao Jesosy hanorona ny Tabernakely eny efa tao ny tempolo efa ny tempolo izay hifatrana Jesosy fa tonga ao Jesosy amin'izao fotoana izao hanorona ny Tabernakely izay tsy hafa izany fa toerana fa reto olona ireto ny zanaka vavy Jerusalema niponina ao amin'izany tanàna izany raha apetraka ny fahalinatena tebomany iza izao iza io robinareo ary inona no handrasanareo antenanareo aminy haitsika ny tantara fa tsy mba araky ny fihevitra Andriamanitra sy ny programa
toanatsika mba ho tonga mena, mba ho tonga fombaom-bahoaka, mba ho tonga filoam-pirenena. Manana ny programme zany io zany manana izay hevery hotanterana vinavinaina ireo. Akitaky zany koa aseho Jesosy fa miaraka ao Jerosalema izy. Mpianatra Jesosy ho avy ao Jerosalema zany misy ny mpanjaka fanatin'ny mpianatra kaiky Jesosy azy dia sambola sy nanalo, sambola sy nafantatra. Inona marina no programme masina Jesosy? Sambola sy namanina vany marina na hoe iza izao avy zao. Zany mahatonga an'i Jesosy miala amin'ny Galilea miakatra ao Jerosalema mampiseho mampazaka azy. Ary tsy vita hoe miakatra fosiny amin'ny Jerosalema fa mitaingina zava-boriky anehoana izany fa sady mpanjaka izy no forma fanjakam-pisoroana fanjakam-pisoroana. Tena hanorona tokoa mitabernaberna totavany ao dia miampy ao amin'ny olona amin'Andriamanitra satria hatramin'ela eo fa tsy vita misorona tsony sy misorona be ny mantateraka samy asy zany teo ny fiangonana. Ary miantony manakana zany ny tsy finoana sy ny sisa sy ny sisa. Ary ahoana no antateraka indrindra ny fampiraisana ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Izao nambarany Paoly apôstôly manam-pihavanana isika satria no hamarinina amin'ny fona. Ny fiadanana izay hoentiny Jesosy, ny fiadanana izay famariny ten'Andriamanitra homera antsika olombelona dia tsy hafa indrindra ny fiadanana fa ny fampihavanana. Dia izy ihany manazava azy Zakaria fa mamy fa manambara indrindra izany amaboriky mantompiasa azy manjaka malemy fonay. Aseho an'i Jesosy koa zany ao amatoto faraka nifo ie ianaratra zay masafatitra sy mavesatretana manatonga tonyanokilany fa malemy fonay sady tsy miavina koa ao. Dia io fitsarana ho amin'ny manana io ny toetrany Jesosy io tsy miavina malemy fonay. No niratsika hoe Jesu tomona folo indrindra. Izany toetra ny Jesosy zany izay toetra tsy mivatravatra, toetra tsy violence tahaka ny mpanjaka ny tany. Fa ny mpanjaka ny tany teo amin'ny tantara rehetra mampanjaka sy nafiloam-pirenena ny taloha moa dia mitaingina soavaly mivavy mandresy ka miditra eo amin'ny tanànany sy ny lamany mitrivatriva mampiseho mampanisy azy mampaheny azy mahero azy mampiseho ny voninahiny ny fahefany.
tsy mataky zany Jesosy tsy mataky zany zao manjaka mavo atsika tonga ho atsika tsy adeliraty amin'ny famanana manatona atsika fanoka izy dia mandray ny fahotantsika satria ny fahotantsika io fototsy ny faratsiana rehetra mahatonga ny faratsiana rehetra ary miteraka fahafatesana sy fahamerezana fa tsy mahatakasoloana zany fotantsika efa tsarotanany taloha nefa nambarina Andriamanitra zany fotanamandry zany ary Jesosy tsy sarotra namerimberina tao amin'ny fampianarana intelo farakakely laza fa miakitra ho amin'ny Jerosalema isika izao ka tsy maintsy tanteraka zatra nampalahy fa hatolona atolotra eo an-tanany mpamotaho Karakizariny mboany akazo fijaliana mandany zany misy fotria olombelo sanatria ao zany olombelo zany mifarehana Jesosy tsika sao dia mbola tsy mahay mamaly ny tena hoe iza moa izao iza Jesosy io sao dia mbola ara-nofo